araka ny fanaontsika eto a dia misy tenin'Andriamanitra izay atolotra iainan'ny fianakaviana amin'ity herinandro ity. Ka izany ny tenin'Andriamanitra atolotra ho antsika dia tsy hafa fa ny tenin'Andriamanitra izay renintsika androany ihany a, dia ny Jaona 7:20 ka ny 9:20. Jaona 7:20 ka ny 9:20. Ka ny izy ovana hoe izahay ary ny ahy ovana hoe Jesosy. Tsy hoe ovana fa tena atao mivantana zany izy. Ny izy atao hoe izahay ary ny ahy atao hoe Jesosy. Ka dia hiara-miredona isika hamaky io tenin'Andriamanitra io. Jaona 7:20 ny 9:20. Dia miara-miredona isika angatahana mba hitsangana tompoko. Miara-miredona isika mba ho an'ny fianakaviana rehetra izany. Tsy naman'izao tontolo izao izahay tahaka ny Jesosy tsy naman'izao tontolo izao. Amen. Mahazo mipetraka tompoko. Vavaka isika. Sambatra izahay Jesosy afaka nanonona izany teny izany. Na dia fantatray loatra aza fa malemy izahay sady be fitaka izao tontolo izao. Fa misaotra anao izahay ary dia mangataka aminao izahay mba ho araka izany teninao izany tokoa. Tsy naman'izao tontolo izao izahay tahaka anao Jesosy Tompo izay tsy naman'izao tontolo izao. Tehirizo ary izahay mba haritra amin'ny finoananao. Da io koa ireo mpanomponao vahiny izay ny vahiny teto ambady vonaky dia ho feno ny fahasoavanao tokoa izy ireo, ka ho faly sy handray ny fitahianao tamin'izao fivahiniany teto izao. Ahitanao tokoa ary ahita fifaliana tamin'ny fionany taminao tamin'ny fiangonanao masina ity. Dia misaotra indrindra Jesosy io dia ampio ny anatrehanay ianao ho voninahitry ny anaranao reriany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay nanaovana izany vavaka izany.